Tsy fantatra mazava ny tena tompony ity bajaj izay tafiditra forera ato amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ity. Raha ny fantatra, efa namidy ny tompony teo aloha ny bajaj, nefa mbola tsy niova ny anarana ao anatin'ny taratasiny. Etsy andan'izay koa nefa tsy navita ny renouvellement ny licence ny bajaj hatramin'ny taona 2024. Io bajaj io dia ny chauffeur nandeha anazy dia napetrakany tamin'ny station iray. Dia hoe apetraka hoe tosia fa avy eo iverina eo akanazy. Dia tsy niverina intsony io chauffeur io mandraky ny anketia dia nitaraina taty tampoka moa ny tompon'ile station zany hoe misy bajaj eo tsy fantatra anay izy ny tompony chauffeur hatramin'izao tsy tonga hoe naka ny bajajiny ka gaga izay dia jerevanay tato moa le tompony dia nitaraina ny numéro-ny dia nantsony ben'ny tanàna le olona dia milaza amin'izay koa le olona hoe fa tsy anazy le bajaj fa efa namidiny. Dia eto izay dia tsy sasatra miteny tompony andraikitra isika rehetra izay manana bajaj dia raha mbola amin'ny anaranao re tompony ny bajaj dia tompony andraikitra ianao ka tokony manantona aty aminay milaza fa hoe namidiko ny bajaj ary tokony manao mutation. Fa raha ohatra mbola amin'ny anaranao ny carte grise, mbola amin'ny anaranao ny patente, mbola amin'ny anaranao ny rehetrarehetra dia tompony andraikitra ianao. Sanatria sanatria nanao zavatra tsy manjary tany le olona, nanangalatra le olona dia tsy fantatra ny fanjakana fa hoe efa namidinao ny bajaj fa izay misoratra amin'ny carte grise, izay misoratra amin'ny licence izay ihany tompony, izay ihany fantatra. Ka eto dia tsy sasatra miteny hoe miangavy antsika rehetra rehefa mamarotra bajaj ireo tompoa dia fitao aingana ny mutation na makanesa aty aminay. Ary rehefa mametraka an'izay izahay hoe rehefa amidy ny bajaj dia tsy maintsy makaty amin'ity amin'ny tompony andraikitra mampilaza fa hoe tsy amin'ny anarako intsony dia hovahanay le adresy amin'ny anaran'izay olona mividy. Ka eto izay dia milaza ho an'io izay olona tompony bajaj iny oka re tompony mba andalo aty aminay satria tsy identité mihitsy tsy fantatra mihitsy hoe iza io tompony bajaj io amintsika miteny izao fa le olona nivarotra moa anatin'ny mbola mitady azy satria miantso amin'ny numéro-ny le olona izay misoratra aty ny voniny mihitsy le telefoniny dia anatin'ny mbola mitady izay hoe aiza hitana raha mahery zao teriko zao izy dia tongava aty re tompoko fa aza miandry zao aho tongany aminao fa raha za tongany aminao dia tompony andraikitra ianao satria tsy maintsy hiditra procédure isika. Andrasan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny commune ny mety tompony ity bajaj izay tafiditra forera ity. Tokony ianao fanovana anarana ao anatin'ny taratasy ihany koa ny mpividy sy ny mpivarotra rehefa namidy ny bajaj.